Amin'ny akapobe nizotra araka ny tokony ho izy ny fanamariana ny fetin'ny Noely tamin'ity taona ity rano vaovao azo avy eo anivon'ny Gendarmerie pirenena no marin'izy ireo fa somary nanjaka ny lozam-pifamoivoizana raha oharina tamin'ny heritaona tao anatin'izay trangana lozam-pifamoivoizana izay raha antsika toy izao manaraka izao nitatitra avy eo anivon'ny Gendarmerie pirenena. Lozam-pifamoivoizana nahafatesan'olona 10 no nitranga teo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 20 desambra lasa teo araka ny tatra avy amin'ny Gendarmerie pirenena. Ny tsy fitandremana fandehanana mafy loatra no tena nitarika ny loza. Manoloana io dia misy ny fepetra izay raisiny eo anivon'ny Gendarmerie pirenena amin'izao fotoana izao. Hoandro fiara-pitatitr'olona zany izay miainga avy eto Antananarivo mamonjy any amin'ny faritany dia isy fanaraha-maso ary amin'izao tsika miresaka zao zany dia efa manamafy an'izany ny eto anivon'ny Gendarmerie miara-miasa amin'ireo coopérative ny solontenan'ireo coopérative mpitatitra zany fanaraha-maso ny mpamily mpanampy hoe double chauffeur matetika mazatra amin'ny fitenenana. Io dia takina amin'ny fotoana fiaingan'ny fiara mihitsy ary tsy eo amin'ny fiaingana fotsiny fa eny an-dalana dia singanana manokana zany raha ny amin'ny lalana mandeha makany Mahajanga dia miala kely ny Akazobe dia mbola isy indray mandeha fisavana fanaraha-maso hoe misy tokoa ve ireo mpamily faharoa. Takina manokana io ny antony raha tsika mahafantatra ary zareo mpitatitra raha to sy ny coopérative malala an'izany fa betsaka mpivezivezy amin'izao ary vitsy ny fiara mitatitra dia misy an'ilay manao idona miverina dia ny mpamily izay fareraka no mbola mitondra fiara dia hita fa misy ny fitrangan'ny loza. Ny tena mafisina manokana zany amin'ity indray mitoraka aty dia izao ny fandraisan'ny tsirairay andraikitra indrindra izay olona tanterina zany ao anatin'ny fiara. Tranga fanafiana telo ny voarainy teo anivon'ny Gendarmerie pirenena nandritra ny fetin'ny Noely. Laza kosa ny eo anivon'ny Gendarmerie pirenena eto Analamanga fa mafisina mafimafy koa ny fitandrona amin'ny filaminana mandritra ny fetin'ny faran'ny taona. Voalaza moa zany ongenongeny fa mitombo isa ireo mpanao ny asa fisafona eto anatin'ny faritra Analamanga ary mbola nisy fanampiny indray aza raha ny olona zany satria mbola nisy ireo navita fiofanana avy any Ambatolampy dia tonga hito amintsika eto izao manampy an'ireo brigady ka amin'ny fotoana amin'ny farantaona io no tena tsy maintsy atevenina indrindra ny asa fisafona izay raha miasa amin'ireo toerana misy fiambenana ankehitriny zany dia namafisina ary raha tsy mahafantatra fa misy ireo atao anatin'ny force de l'ordre amin'ny ankapobeny zany fa indrindra ny tafika dia mandray fepetra manokana amin'ny fiambenana nireo toerana toy ny Jirama ny Ambohimanambola zany Mandroseza sy ny toerana hafa ihany koa. Raha teo aloha izy ireo efa nisy ny ambiny fa vitsy fa amin'izao zany dia nampitomboina isa. Arak'izany dia hoentitra ny fitandrona amin'ny filaminana mandritra ny fetin'ny faran'ny taona.